Andry Rajoelina nangataka fanalava-potoam-piasana roa taona tamin'ny SADC. Fianakaviany Roly Mercia tsy mitombina sady tsy azo raisina, il est pourvoi en cassation. Fokotany Ilany Vato tadiavina lana botolo amin'ny toerany se Fokotany. Mankasitraka anao hatrany manaraka sy tapaka ny fahitalavitra ny MJS manolotra ny araba ary tompo kilasy sy tompo vavy tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao ny MJS amin'ny ity alakamisy faharoa ny volana febroary ny taona 2024 ity asaiko sahady ianao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny tokony androany ny mpandraharaha fournisseur mpamatsy fitaovana toy ny taratasy, mpanamboatra fiara sy ny kojakoja maro ilaina avy eo anivon'ny présidence, ny primature sy ny ministera rehetra manerana Madagasikara. Tsy mbola voalohan'ny fanjakana mantsy ny volan'izy ireo kanefa ny asa efa vita avokoa. Fanadihadiany Asinandriamalala sy Tokra Marla. Tsy mbola voalohan'ny fanjakana ihany koa ny volandreo entrepreneur sy fournisseur nanao asa-panjakana toy ny famatsiana taratasy sy ireo kojakoja ilaina anaty birao, mpanamboatra fiara, mpanegarni, tolotra sakafom-biby sy ny atao amin'ireny lazaina fa manara-penitra sy ny maro hafa ireny. Vola tokony ho azo tamin'ny taona 2024 ny akamaroan'ireo vola tsy mbola voaray ireo ka ny tokony atetsy amin'ny trésor Antaninarenina izy ireo androany satria leo ny fandririrana. Tianay ho fatarina hoe ahoana no antony mahatonga ny volanay mbola tsy mivoaka hatramin'izao satria izahay reto na dia nisy ary ny fotoana fety ny andro tena tsy mba mifety izany izahay fa dia hoe ny andry rehefa nanaraka ny vola taty nefa izahay dia nijerena ny tato amin'ny trésor tsy mahazo manaraka an'ilay dossier izahay fa dia samy manontanytany fotsiny hoe ahoana inona ny antony dia zareo ireo moa izany no niteny hoe mbola miandry aloha fa amin'izao ohatrany hoe mandainga foana izahay satria misy fotoana izahay reto aminay reto misy makavola any amin'ny banky ohatrany hoe manao fifampirarana amin'ny banky izany dia rehefa tonga nefa ny fotoana amin'ny banky tsy te hahalala an'izany fa hoe fepitaona ihany ny fepitaona izahay reto nefa tena efa naindrandra ny andro hoe amin'izao ny vola no mandeha tsy nisy vola hatramin'izao ka izay indrindra no antony anontanianay hoe inona ny antony volanay hoe tsy mbola mivoaka hatramin'izao satria raha ny fe mandeha dia hoe ny ao amin'ny banque centrale mihitsiny no mikatso tsy mampandeha an'ilay vola fa ny ao amin'ny trésor mandeha rehefa nijerena nefa an'ilay izy ny ato amin'ny trésor tsy afaka andehananay mihitsiny hoe ahoana hatramin'ny any amin'ny recette manao an'ilay chèque de banque izahay dia le chèque de banque tsy misy mivoaka mandrakity ny androany efa fotoana maharitraritra le izy. Milaza tsy hijano izy ireo raha tsy voavaly ny fitakiny. Le zava-miseho tena mampalahelo tonga aty izay tsy mahazo miditra tsy mahazo manaraka efa mahazo ordre de virement izay tsy tonga ao anaty compte-nay ilay izy izany hoe lasa anjorom-bala izany izay fournisseur ireo izany amin'izao zava-misy izao tsy hijano izay raha tsy mahazo date limite hoe amin'izao mandeha ny paiement-nay. Pirofo izao fa tsy manam-bola ny fanjakana. Raha tsy ahivona dia tsy ireto fournisseur ireto irery no manana trosa amin'izao fanjakana mijoro izao fa mbola eo ireo orinasa mpanao lalana ny mpiasan'ny sekrenina ary ny maro hafa. Nidina andalambe naneo ny fahatezerany sy ny alahelo ihany koa ny mpianatra teny Ankatso androany manoloana ny tompon'andraikitra efa 5 volana angarangidiny fahaizany ny mpianatra eny Ankatso faharoa nisy ny fifampiresahana ho famahana ny olana tao anatin'izay 5 volana izay saingy nandamoaka izany ary tsy nisy valiny hatramin'izao tsy hijanona ny fitakiana raha tsy miverina amin'ny laon'ny rando Ando Miaratiana sy Tahiriny Aina. Vao maraina nidina andalambe nandoro kodiarana naneo ny atezerany ireo mpianatra teny Ankatso faharoa 5 volana fahairano tanteraka tapaka tanteraka ny lalana tsy nisy afaka tsy mbola voalohan'ny fanjakana ihany koa ny volandreo entrepreneur. Vao maraina nidina andalambe nandoro kodiarana naneo ny atezerany ireo mpianatra teny Ankatso faharoa 5 volana fahairano tanteraka tapaka tanteraka ny lalana tsy nisy afaka ny famezivezen'ny fiara sy ny kodiaran-droa. Nandeha ny fifampiresahana saingy tsy nampiemitra ireo mpianatra izany. Fa tsy misy afa-tsy mifampiresahana no vahaolana voalohany. Miaina anaty loto tsy afaka midio araka ny tokony ho izy intsony ny mpianatra na ny vatana na ny fitaovana sy ny kojakoja an-tokantrano. Lasibatra voalohany amin'izany ireo vehivavy. Tsy maintsy matsaka lavitra vao mahazo rano ka vidiana 500 ariary ny iray bidon.
tsy masiaka ny filana isan'andro akora nefa izany farafakeliny rano telo bidon no ampiasaina isan'andro mamoaka volam-posy araka izany ny mpianatra ividanana rano ny ankamaroan'izy ireo anefa efa tsy manaka tokony intsony manoloana ny fasahirana ny ray aman-dreny mijaly zay tompoko sahirana zay alefasy ny tompoko ny ranonay ny tena fangatanay dia zao omena source vaovao zay amin'ny plateforme telo zany hoe avy amin'ny bloc 1 jusqu'à bloc 26 zany hoe raha mahasource vaovao zay mba mandeha samantsara ny rano any ambany mandeha tsara koa ny rano aty ambony fa tena sarotra tompoko mipetraka amin'ny tany tsisy rano zany satria zay vehivavy mila rano ny vehivavy reto pa mila rano zay fa masiso tsisy rano anasana lamba tsisy rano isotroana ao an-trano misy olona mandeha maka rano reny mangalatra reo raha vao tonga mandeha amin'ny bloc nao tafiditra any zareo dia mangalatra koa vahaolana narosiny sy ny bendrano teny an-toerana tsy nahavaolana nefa izany tao anatin'ny taona maro hoy ireo mpianatra zara raha misy manatitra rano eo ny an-toerana raha misy tsy masiaka ny mpianatra rehetra io ihany nefa ny vahaolana vonjimaika naroso ho an'izy ireo tsy tokony andry ela ho ny taleny croix ny famanany olana manoloana ny fasahirana ny mpianatra tsy andry ela ihany koa fa androany any dia hanao ny fangatahana ho fa mahanjana izy ireo fa io zany tsy maintsy mbola misy resaka ny voasiny namany rehetrarehetra aminay ny toerana asian'le bonbonne angamany tsy tokony hembotra mihitsy satria ny mpianatra efa mijaly amin'izao efa mijaly ny mpianatra amin'izay tsy fisiana rano zay ka raha resitsiny aloha ny toerana asiana anazy angamany zay mahavaolana vonjimaika ny mpianatra dia tokony apetraka ihany le izy tsy vao izao efa ntaonany maro no nijaly rano ny mpianatra saingy tsy misy vahaolana ary mitarasiko hatrany ny famahanjany 10 volana nanaovana fifampiresahana saingy nandamoka hatrany mbola no mafisy ny tompona ndraikitry ny jirama tonga teny an-toerana aza fa mbola anatin'ny fikarohana izy ireo tao anatin'izay fotoana naharitra izay ary tsy mbola voavinavina ny mety avy tany ka hivahan'ny olana zay le hoe ataony recherche zay le hoe anao recherche zay efa nanao fa mbola mitohy foana le izy io tsy hoe mijanona amin'izao fotsiny fa mandeha foana zay hoe teniko anareo le jiro ny rano tsy mitovy amin'ny jiro zany tonga dia mety hoe manao test tonga dia hita etiny tsy mahazo rano fa ny anay mbola terma ela be mihitsy vao tena fantatra hoe tsy miakina aminay rery zavatra iny satria mbola misy resaka fitaovana ao anatin'izay zavatra zay tsy mila fampanantenana antsony fa asa hita maso ary vokatra avy hatrany hoy ny mpianatra nanamafy izy ireo fa tsy hijanona amin'ny fitokonana raha tsy misy rano mandeha tompona andraikitra feno amin'izany ny jiramasy ny tompona andraikitra mety sanatsiny zany hoe elaela ty zavatsy ty dia mety zao ny excuse-nareo efa mitady vahaolana anay zay matoa efa nametsaka an'io bonbonne io zany tsy vandy aminareo zany tsy vandy aminareo mihitsy zavatsy zay fa zay zany ny ilainay dia le vahaolana maharitra dia zay tsy mila fampanantenana tsony tompoko fa tonga dia asa zay aloha tsy hijanona mihitsy raha tsy mandeha ny rano eto aminay aleo azava le izy ary vao may ho mafimafy noho izao ara no isy ary sanatsiny zany misy fiantsaika ny gravy aty aminay io zavatsy io nareo ny premier responsable aloha dia alanatsiny raha nisy fampiresahana ve dia tsy vita tao anatin'izay 10 volana zay re tompoko mazava ny any mpianatra vahaolana faran'izay aingana sy maharitra anotakiana nanay tsy tadiny hatrany ny tompona andraikitra hatramin'izay ka rehefa miroso amin'ny dingana tahaka izao vao mikoropaka mitady vahaolana sy mahamono afo tahaka ny mazatra iamafy ny hetsika raha tsy misy ny vahaolana nalana tamin'ny fomba mamoehatra tamin'ny toerana ny sefoky tany tetsy ilan'ny vato ny tolakandro teo tsy nisy ny fifampilazana fa avy dia fanesorana no natao nanakana sy nanohitra izany fihetsika izany anefa ny mponina ka nanao taridositra ilay milaza ho sefoky tany vaovao izay avy amin'ny solomavambahoaka arosy raha ny vaovao voaray teny an-toerana nilazany tsy anaiky mora ny sefoky tany amperinasa sy ny fokon'olona ka miandry ny tompona andraikitra sy ny taratasy manala azy amin'ny toerany miaraka amin'ny Antony Mazava Ando Miaratina sy Tahiriny Aina Atrany miverina indray ny fomba fanao maloto soloana sy tendrena araka izay mahapetipety azy ny sefoky tany niaran'izany ny foky tany ilany vato eo atolakandro io tsy nanampona inana ny sefoky tany amperinasa fa avy dia olona milaza ho sefoky tany vaovao asolo azy no tonga teo anatrehany tsy misy antony fataratasy no entin'izy ireo izay nambara fa fanapa-kevitra avy amin'ny solombavam-bahoaka arosy raha ny fanazavana kajikajy sy kilalao maloto no ambadika itira raha itira ny fiveran'izy ireo ny zava-misy tsy mahalala ninina fa décision avy ihany zany no milaza hoe miala ianao ary plus que ça zany tonga dia décision ferme zay ny miasa eto lasa anao mivoaka izay ny zavatra any mba tonga tsy mety satria tokony misy fanajana angely izy satria zao raha voatendry ianao tonga nisy maromaro keresana hoe président
Zay zao ity ny des ferme ianao miala zay ihany fa tonga dia forceny zareo fotsiny hoe miala ianao ary amin'ny sisy tosy za tsy manakiala raha tsisy lehibe tonga eto ary tsy maintsy manao passation miaraka amin'ny lehibe hoe ianao zany tsy eo afaka miala rehefa tonga lehibe hoe ianao no retony voatendry nefa tsisy olana tsisy olana izy avy any amin'ny président Rosy député tsisy motif doléance nefa doléance tsy fantatro mihitsy za sy nanota sy teny zavatra nataoko tsisy fahotana mafata olona mpiaraka aminazy nanakana sy nanohitra izao fihetsika mamoetra izao ny mponina teny an-toerana tsy natombotsiraka ilay milaza ho sefoky tany vaovao sy ny namany fa nanao taridositra rehefa tsy nahazo rariny tsy azo ekena hoe nivoaka tamin'ny fahanginan'ny fianakavian'ny Ary Laurent Rahajasson Mahiroly Mercia izay tokony nivoaka ny fonja tamin'ny 12 janoary lasa teo. Tsy nivoaka ny fonja ny fity ministra teo aloha ity noho ny antsoina hoe pourvoi en cassation nataon'ny procureur général de la cour d'appel. Tsy mitombona ny fifanapahan-kevitry ny procureur io ny fianakavian'ny Roly Mercia androany. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tsy mitombona no sady tsy azo raisina ilay antsoina hoe pourvoi en cassation miatra amin'ny Roly Mercia amin'izao fotoana izao hoy ny fianakaviany androany. Telo andro aorian'ny fivoahany didy no lazain'ny lalàna fa feim-potoana farany ahafahana manao izany. Didy efa tamin'ny 224 nefa eo nandraisan'ny procureur général de la cour d'appel io antsoina hoe pourvoi en cassation io. Ahoana no nahavitanao nanao an'iny pourvoi en cassation iny? Ny didim-pitsarana ny voaka momba ny raharaha Roly Mercia rehetra de ny farany indrindra dia tamin'ny date ny mois de mai 2021 ore olona mois de mai 2021 raison'ny calculatrice de isao hoe 5 volana taorinan'izay no nivoaka ilay pourvoi en cassation nangatahany sy nosoniaviny procureur général de la cour d'appel. Ambarany tiretapo amin'ny Roly Mercia ity ihany koa fa olona akaiky ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao no ambadika izao fandetehana sy famotehana tanteraka any Roly Mercia izao. Manam-pahefana farak'izay ambony ary na hatrany ministra ary tsy afaka mihetsika ohatrany hoe hatrany amin'ny président koa sy tsy afaka mihetsika satria miteny izany satria ilay grâce présidentielle nomen'ny président tafiditra ao anatin'izay Roly Mercia mazava ho azy fa tafiditra tao anatin'izay Roly Mercia inona ny zava-mitranga satria tafiditra ao anatin'izay Roly Mercia dia miazakazaka izay olona tena olona anankiray le mpanome baiko io le mena ambony mena ozy izy tenany ihany no milaza an'izay le mena ambony mena miazakazaka manome baiko hoe Roly Mercia tsy mahazo mivoaka ny fonja de mandray telefônina ny manam-pahefana ambony miantsony any amponja hoe tsy mahazo mivoaka eo io Roly Mercia io ahoana ny tezan'izany misy décret d'application ge io le remise de peine io efa hitanao le izy fa ohatrany tsy anjopaka navoakanao ndray ny interdiction de sortie du territoire satria fantatrao fa misy affaire mavesatra be aty amin'ny PNF aty à France. PNF nge io PNF fa tsy ohatran'ny any Madagascar PNF ary vao avy nanameloka ancien président de la République teo tsy azonao vidiny io. Mbola namafisiny ity fianakavian'ny Roly Mercia ity ihany koa fa mihetsika ny raharaha mahavoasaringotra any olona akaiky any Andrajoela io any amin'ny fitsarana frantsay ka izay no antony namoahana fandrarana tsy fahafahana mivoaka any Madagasikara na IST ho an'ny Roly Mercia na dia mbola any amponja azy izy satria fantany fa mbola manana porofo maro i Roly Mercia. Mbola sarotra ny fiarovana ny mpisintona lakilosina ny lanceur d'alerte sy ny mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara noho ny mbola tsy fisian'ny lalàna miaro azy ireny. Mitarasoka ny fandaninan'ny lalàna na efa maro aza ny esika sy ny ezaka ataon'ny fiarahamonim-pirenena. Fanadihadian'ny Zavandremahefa sy Mathieu Prince. Tany amin'ny taona 2024 no efa nanolotra volavolan-dalàna ho fiarovana ireo mpisintona lakilosina ny mpiaro ny zon'olombelona ny firaisamonim-pirenena teto Madagasikara.
efa marainy koa ireo dingana natao ahafahana mampiatra io volavola an-dalàna io izay efa nalefa teny amin'ny ministerany fitsarana hasaingy tsy nahitam-bokany izany. Ny taona 2024 lasa teo nanapa-kevitra ny anolotra tolo-dalàna teny anivon'ny antenimieram-pirenena indray ny firaisamonim-pirenena saingy naembotra amin'ny fotoana sy fantatra ny asam-bomira mikasika izany. Dia tokony nisy tamin'ny farany session tamin'ny 2022 teo tokony nisy travail de commission. Travail de commission iny efa tsy nandefa reporté le fotoana. Zay zany ny olana amin'izao fotoana zao. Tsy mbola misy resaka firy amin'ilay zao ny travail de commission makasika ny resaka le fandaniana ny makasika ny lalàna fiarovana ny zon'olombelona sy mampampineho la clôture. Makasika an'ilay zao efa tafiditra ihany koa ny proposition de loi. Efa misy travail de commission fa zany hoe reporté dia efa misy dingana zay fa mampimetram-panontaniana ihany fa maninona ary ny reporté ilay izy ary roviana ilay izy vao tena ho atao dia mbola eo amin'ny miandry an'ilay zany tsika satria fa ilay izy aloha zany mazava-dehibe dia efa nahazo laharana ilay izy. Nahazo laharana somatsara ny le proposition de loi ary efa tafiditra ao anatin'ny ordre du jour ka miandry ny travail de commission manaraka zany tsika amin'izao fotoana izao. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fampafantarana ny zava-misy sy ny fanatsika fonana ny fisiany tsy maty manota eto amin'ny firenena ny mpisintona lakolosy ary ireo mpiaro ny zon'olombelona ho ihany ny fanazavana. Mbola maro anefa ny teritery mahazo azy ireny anoho ny tsy fisian'ny lalàna miaro azy ka izy ireo indray matetika no hifatrarany rihatra rehefa tena mandeha ny fanadiadiana. Le fiarovana an'ilay olona zany satria misy mahasamihafa kely ny dénonciateur zany sy le lanceur d'alerte anatin'le définition. Le olona andeha tory mihitsy zany no tsisy fiarovana. Any ny anisan'ny tena anankiray ngeza be fa le mahazava-dehibe indrindra le makasika ny ataontsika hoe zon'olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy ny tena tsy voazy ka raha misy fanitsakisana ny zon'olombelona tsy misy afa-tsy mpampanina sy mpiarana zon'olombelona nandeha tory ka hoe tena tsy mety koa zao zavatra zao hoe any zany ny tena olana ka ny fisiana tsy maty manota ihany koa anisan'ny tena olana ao anatin'ny tsy fisian'le lalàna mpiaro ny zon'olombelona ka zany rehetrarehetra zany tokony efa nentanina ihany koa sady anaovana tsisika ihany koa moa hoe tsara jerena akaiky makasika ny fiarovana zon'olombelona ialana amin'ny fisiana tsy maty manota sy anajana reo ataontsika hoe principe rehetra makasika ny resaka zon'olombelona. Miantso ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra rehetra voakasika andany volavolan-dalàna sy tolo-dalàna efa napetraka iny anivon'ny antenimieram-pirenena io araka izany ny firaisamonim-pirenena. Mandeha ny fio amin'izao fotoana izao fa nangataka fanalavam-potoam-piasana roa taona i Andry Rajoelina nandritra ny fisionana hita amin'ny SADC nana fotoana olona maro ny resaka mandeha ary zary lasa mampiomeny mpanara-baovao tsy fanajana lalam-pandroenana nefa izany ary tsy anak'izany ny SADC raha ny fanehoan-kevitra azony Asinandriamalala sy Tokiramarola Androany. Tsy litsofina no nahafantarana fa nangataka fanalavam-potoam-piasana roa taona be izao tamin'ny SADC ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nandritra ny fandalovana solitena SADC teto Madagasikara ny volana Novambra lasa teo no nangatany Andry Rajoelina io fanalavana fiam-potoam-piasana io hoy ny candidat filoham-pirenena Parena Auguste. Nambara ny solombavambahoaka ty Matotso Andriamampandry fa tsy anaiky izany ny SADC sy ny vahoaka malagasy. Zany moa dia zavatra mahiatsikaiky zany ary mahatalanjona fa ny firenena anankiray dia tsy maintsy ny lalam-panorenana no iorenana sy arahana ary mazava ny voalazan'ny lalam-panorenana fa 5 taona ihany ny fehim-potoana iasan'ny filoham-pirenena dia tapitra amin'ny tetony ity zany ka raha mbola saho candidat izy amin'izao zava-misy zao dia amin'ny volana septambra izy no mametra-pialana 19 septambra izy no mametra-pialana ary 2 volana aorianan'izay zany dia tsy maintsy atao ny fifidianana filoham-pirenena ka ny zavatra tahaka izany mino fa tsy hanao foana ohatr' izany ny SADC ao anatin'izay raha ohatra sanatria hoe misy ady trano na misy tena hoe crise zay vao tokony miditra ny SADC ao anatin'izay zay hoe principe de subsidiarité fa tsy tokony misy idiran'ny SADC misy zany atsiditra amin'izany mihitsy izy raha anatintsika zany ary ny lalam-panorenana zany no tsy maintsy arahana ao anatin'izay tsisy fifidianana miembro zany eo satria zay ny lalàna ary ny vola fa anatanterahana an'izany dia anjaran'ny fanjakana no manatanteraka an'izany ary ny mpiara-miombona antoka dia efa be da be no ny fampiresana fa dia anara-maso ity fifidianana ity ary misaotra manokana ny FFKM koa izay nanolo-tena nanolo-tanana zany manara-maso ny fifidianana zay nge no angatahana amin'ny mpitondra tsy mangataka
voatamaina amin'ny ianareo zay tsy mangataka amina miliaranareo zay tsy mangataka seza aminareo zay fa ny angatanay a de hoe jerevo ny fantran'ny vahoaka iny moa efa tsy vitanareo hatramin'izay ka hatramin'izao a efa hiala ihany ianareo ty fa izao ataovy madio sy mangarara ny fividianana de aleo ny vahoaka rangaha mba hisafidy zay tiany a ary zay tsahana ny zon'ny vahoaka ary aza vidiana aza ososena fa aloha fividianana madio mangarara no atao a de hita eo zay lany eo amin'izay pejy ny politika izay atranty mitoy ny fanehoan-kevitra mikasika ny filazany filoham-pirenena fa ajanona avokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa rehetra fa hifantoka amin'ny sosialy ny fanjakana naneo ny fomba fijery ny solombavambahoaka Mamirabenirina vahiny fandaharana miara-manonja androanty na itsy izy raha nilaza fa tsy misy raharainy izao filoham-pirenena izao ny fanajana ny lalana petraka mihitsy miala ranomana sy Andrakoto Malala. Mitoetra ny fanitsakitsahany filohan-kehitriny ny lalana napetraka any amin'ny resaka teti-bola-panjakana indray no nanehoana izay tsy fanarahan-dalàna izay tamin'ity indray mitoraka ity raha nilaza izy fa hajanona avokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa fa hifantoka amin'ny sosialy ny fanjakana raha tsy ahivina nefa efa voafaritra mialoha ny fandaniana rehetra eto amin'ny firenena kanefa dia izao no tsontsy ny aviny izao indray ao anatin'ny fitaopahavaratra izay mahapotika nateraka ny fotodrafitrasa eto amin'ny firenena ihany koa no nandraisana izany fanapahan-kevitra izany. Ity ampiandohan'ny taopom-tantanana anankiray zay efa araka ny teneniko teo efa niomanana tany aloha ary lalàna mametraka amin'ny fanomanana an'izany lalàna mametraka ny hoe ny teti-bola iesana mandritry ny taona anankiray mielohan'ny atongavan'iny taona iny de efa homanina LFI no ilazana azy raha ny teti-bola-panjakana ny lazaina zany hoe eo amin'le vanim-potoana volana voalohany famaranana an'le volana voalohany hampiarana an'ilay lalàna mifeny teti-bola-panjakana vao avy ny lanina tena nivon'ny antemera rotota no mandray fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena ary ny fanapahan-kevitra raisiny zay tsisy ifandraisany amin'ilay lalàna mifeny teti-bola-panjakana zay vao avy ny lanina mihitsy mba tsy tenenako hoe tsy mivaky loha amin'iny mihitsy tsy mirarahan'iny mihitsy fa zay eritreriny fotsiny lazainy ao anatin'le izy ary ao anatina vanim-potoana ahitana fa miiba daholo ny taremarika sy ny zava-misy rehetra eto anivon'ny firenena na ara-tsosialy na ara-toe-karena na amin'ny resaka koa ady amin'ny kolikoly sy ny sisa sy ny sisa. Tokony efa fampiarana ny paikady napetraka sy efa nomanina mialoha ny fiandohana taona tahaka izao ary ity ihany koa ny fiam-potoana farany ahafahany ity fitondrana ity mamita ny asa tokony nataon'izy ireo anandritra ny litondran'ny firenena kanefa dia izao najanona izao indray ny kely natomboka. Raha metraka paikady zay everiko fa tara satria efa tokony fampiarana amin'ny paikady izany volana janoary zany ho amin'ny taona ity ny tokony tsy ho adinoina ny maha dingana ray farany amin'ny fanatanterahana an'ireo nataony hoe velirano moa ny antsony azy fa ny fandaharan'asa fampandrosoana eto amin'ny firenena itaona 3 sy 4 ity raha mandinika ny lojika isika izany de tokony eritreritra hoe tokony amin'ity taon'ity aza ny miezaka mafarany zay mafy ny fitondram-panjakana manatratra an'ireo vary mangatsika tsy tratrany eo moa tsy hitoviana ny tahan'le izy hoe firisan-jato ny vita firisan-jato ny tsy vita mahamenatra fa ho atsika tena mbola betsaka isan-jato mbola kely de kely no azo raisina zay vita reny tsy voatokany reny de rava reny tsy ampiasainy reny de potika reny zara fa miasy reny de tsisy raisina itsony fa ilay taona farany ohatran'izao hoy fiteny frantsay hoe dernière ligne droite ny fotoana farany sahala am'izao no tokony ezahana indrindra hanatsarana sy hamitana zay tsy mbola vita nandritra zay 4 taona ngarangidina zay nitondrana teo zay tsy zay nefa ny zavatra mitranga fa navelany nitapahany teo ny fanaovana an'ireo tetikasa isan-karazany fa ao anatin'ireo velirano asa misy 13 angamby izy zay nilazaina ireo zay nampanatenain'ireo mpitondra fanjakana ny malagasy ireo fa ny akamaronindreo de fotodrafitrasa faniry amin'ity taona farany ity ny fanatanterahana an'ireo akamarona velirano ireo raha izay no dikan'ity resaka ity. Eo amin'ny pejiny sosialy dia tsara ny voka-bary tetsy amin'ny lemaka be tsy mitatatra sy laniera raha noarina tamin'ny taondasy olana ho antsika malagasy nefa ny tsy fifantohana amin'ny famokarana anatiny famanafatra lava
sy ny tsy fisiny tosika ho an'ny tantsaha ataony mpitondra Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Namokatra mihoatra ny tampitondasa ny fambolem-bary tetsy amin'ilay Makibe tsy mitatatra sy laniera na dia ataony mpitondra fanjakana ambanin-javatra tanteraka aza ny tantsaha malagasy sy ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara. Fanafarana vary avy any ivelany no matematesan ny mpitondra fa tsy mba misy na dia kely akory aza ny fanosehana sy famporisihana ny tantsaha malagasy mba hamokatra eto anatiny. Io fanomezana tompon-dahany ny famokarana anatin'io anefa no ahafahana mampiakatra ny arikarena hoy ny solombavambaoka Totsoa Andriamampandry. Efa saika tsikafona sy bozaka sisa no aniry tamin'izao tanimbary izao raha tsy teo ny tantsaha sy ny fokon'olona izay nampiny ity solombavambaoka Tima ity tamin'ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana ka nazahoana izao vokatra tsara izao. Fa raha ohatra tsika inge mamokatra anatin'ny tahaka izao foana ka ampina ny tantsaha sy ny mpanao asa tanana dia tafavoaka tsika dia avoantsika manondrana ny vary sy ny maro hafa ka rehefa manondrana tsika dia miditra ny vola devisy dia midina ny vidim-piainana dia mamiakatra ny fahefa-mividin'ny olona dia miakatra ny toekaretsika. Zay inge no tokony atao noho ny fiara-mitan'ny tenanay sy ny tantsaha zay mbola niaraka nanala ny tsikafona izahay ary koa ny fivezivezen'ny rano miditra sy mivoaka ny kanalina rehetra dia ny tantsaha sy ny tenanay no niarany salahy tamin'izany na dia tokony misy ministera tompona ndraikitra sy ny apipary no tokony nanao an'izany dia nyrafirafitanana ry zareo zany ankoatra ny fanampiana ireo tantsaha androany dia nanolotra fanampiana ho an'ireo traboina avokatry ny rivo-dojasena izao ihany koa ity solombavambaoka ity teny amin'ny boribory tany fahenina. Manao antsoafiny mba hijerena ny fandriam-pahalemana ao amin'ny komina Arivony Mamifaharoa ny ben'ny tanàna any an-toerana. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavany ary efa misy tambazotra matanjaka mihitsy manao ny asa ratsy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Germain Menjanary, Manora Andriamalala. 7 kilometatra miala ny komina Imeritsatosika no misy ny komina Arivony Mamifaharoa, Alabotry, Vakitrano, Alatromby ary fanafiana amin'ny Tampiadina samy hita ao an-toerana avokoa amin'izao. Tsy mandry fahalemana ny tanàna ankehitriny ary mandry tsy lavolo tanteraka ny mponina eto hoy ity ray aman-dreny be eto amin'ny Fokotany Antsahavory ity. Fiarin'ny ray aman-dreny tanangady mandeha famarinana tsy miala famarinana zany mandrify 10 taona indray alina fotsiny. Marina fa hoe miambina fa sasatra nge le tantsaha amin'ny atandro miasa amin'ny alina koa tsy atory. Tanao fa dia zay zany dia miditra le aretina dia makany amin'ny dokotera dia mividy mpanafody enjambe mahazo an'ilay tantsaha zany dia mikasiny hoe fandriam-pahalemana zay tena tsy azo antoka mihitsy. Tena mampitodika ny mpanao fanjakana mihitsy mikasika le fandriam-pahalemana ity fa raha ohatra hoe mba milamina zay mihino famandroso ny firenentsika. Fa amin'izao zao tena ilo very efitra mihitsy ny tantsaha tompoko. Vakitrano, tena vakitrano zany fa Alatromby io zany io ataony mampiofana anay mihitsy zany zao ohatra hoe ny fampiona trondro ny akoho. Ny trondro zany moa dia marina lizy tena mampana mihitsy fa tselatsela dia fa vaka fary. Ny omby zany tena fototry ny tantsaha fa tena ropaindry zareo amin'ilay hery tsy mitovy zany. Tsy fantatra intsony no antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ao an-toerana raha ny fanazavana fa efa misy tambajotra matanjaka mihitsy izany. Ankoatra ny Alabotry manko dia manjaka ny Alatromby sy ny Kisoa Ampahitra. Saky presque isak'alina dia za moa tsy mba mamono telefôna mihitsy na amin'ny alina aza. Monsieur le maire, misy sahala amin'izao aty. Monsieur le maire, dia miantso CB, miantso ny alina. Arak'izay fa raha resahana zany le alatra Kisoa, Alatromby dia tena misy. Tsy mampilamina fa tena miambina daholo mantsy zao ny aty. Rehefa dinihana satria omby Kisoa tsy dia hoe olona mantra noho ny fantrako no andeha Angalatromby andeha Angalatra Kisoa. Tsy fa efa misy réseau mihitsy ao. Misy réseau matanjaka mihitsy ao zany. Ka raha izay réseau zay ny jerena angamba tsy fahantrana fa efa tena hoe finiavana anao an'ilay izy mihitsy. Moa tsy andaniny ko moa malemilemy eo azanareo ny tiako resahana amin'izany dia misy mpitandro filaminana ho hiatrany ny fanazavana saingy tsy maharaka ny asa. Ny fokony olona moa atody miady amam-bato satria kibay sy torabato no fitaovana kanefa ny olon-dratsy ary fitaovana toy ireo mpitandro ny filaminana. Hijanona amin'ny distrika Anarivo Mahatrany isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity. Anisan'ny olana goavana amin'izao fotoana izao ny fampianarana any amin'ity distrika ity. Anisan'ny misedra olana avokoa mantsy ny 7.9 ny sekoly izay lasa vesatra ho an'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao.
fanadiadiany Germain Menjanahary sy Manora Ndray Malala Atrany. Fokotany raiky amby roapolo no mandrafitra ny distrikany Arivonimamy faharoa. Fokotany roa amin'ireo raiky amby roapolo ireo no tsy mbola manana sekoly fanabeazana fototra. Fotodrafitrasa, mpampianatra, samy olana atrehan'ny sekoly sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra. Eo koa anefa ireo mpampianatra frama izay iantsoroan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny karamany. Sahala anankiray zany anay aby roapokotany mihitsy nefa tonga dia natao sekoly. Dia izay moa zany zay fa nanomana natao amin'ny frama nandefa fangatahana ihany atreritseritra ireo fa mbola tsy nahita valiny zany amin'ny ministera rehetrarehetra ireo. Dia frama efa nanapa-kevitra nanao boriky tany manga aloha tamin'ny fotoana mainandro teo. Dia navita 5,000 sy 4 alina isy eo zay. Dia mbola mijanona eo aloha satria zay zany nizakan'le herinay aloha. Sekoly miasa aminay zao efatra nefa ny manomboka hatramin'ny prisco misy eo aminay hatramin'ny T5. Dia fandimby zany le kilasy satria ireo nijerena dia any amin'ny salle 7 ny tokony ilainay nefa efatra misy. Dia ndray aman-dreny nefa mazoto tena mampianatra daholo ny ankizy, mianatra daholo ny ankizy ny ankapobeny eo amin'ny nivon'ny fokotany amin'izao. Mpampianatra frama Antananarivo zany dia mbola misy efatra izy eo ento amin'ny frama daholo ny mpiara-man'ireo. Mivesatra ho an'ny ray aman-dreny mpianatra any zao dia ohatran'ny hoe le falafosan'le amin'le fahasarotan'le vidim-piainana zany arabola mihitsy zany tena manahirana an'le olona. 720 kilometatra miala ny renivohitry ny komina Arivonimamy faharoa no ahitana ny fokotany ny Kianjarivo. Sakanagoavana ho an'ny fampianaranao ny fotodrafitrasa. Misy raiky amby 30 izy no ato. Resaka fotodrafitrasa, resaka mpampianatra. Fa problema ny ray aman-dreny iny ty ny fotodrafitrasa. Resaka mpampianatra, ny ankamaroany mpampianatra andela zaka firy 700 tena frama, sakay frama tolotolo. Misy aza sekoly tsy misy fonctionnaire na ray aza fa de frama sub no mitantana n'io sekoly io. De zay le mpampianatra zany tena mbola atserovana sahirany sady tsy ampy no charge ny ray aman-dreny. Tsy mahavitany andraiky ny fanjakana hoy ny solombavam-bahoaka Rodera Kotomanjato ka lasan'ny mpanao lalàna no manao ny asany mpanatanteraka ito amin'ny firenena. Tsy azo tazany potsiny ny zanaka ambanivohitra. Satria izy hita rehetrarehetra tatia dia saingy mipetraka amin'ny hazo, mipetraka amin'ny moelon, mipetraka amin'ny bidon izy. Dia zay natonga nanaovana efa henoko ny tenenina tamina hoe ny commune rehetrarehetra zany 13 commune. Zany hoe ao anatin'ny commune rehetra tsy fantatra na misy 100 fokotany dia misy EPP 100 zany hoe total zany ny EPP rehetrarehetra tato anatin'ny commune Arivonimamy district ny Arivonimamy zany hoe 23 commune zany dia nahazo ny anjarany daholo ny table banc. Fa le trano raha no siady areo dia trano dia vita ny trano tsisy ninona bokato anatiny mamezefatra anay le tantsaha. Fa ny tena nangatena ny detavana satra ny ankapobeny dia hoe le table banc tsy misy anaran'le zanany. Ahoana moa nijerenao ny Antananarivo mipetraka amin'ny zavatra satareny olona fa tia mba mivoatra mipetraka amin'ny any fa samy zanaka malagasy. Zay zany tena tsy tantany haiko dia natonga an'io hoe tsy maintsy ataoko ny ezaka amitana table banc ho an'ny commune, ho an'ny EPP rehetra manerana ny commune. Solotena isaky ny fokotany no tonga niaka ny anjara W-ny izay no zarainy ity solombavam-bahoaka ity teto amin'ny Brown commune Arivonimamy faharoa androany. Ankoatran'ny sekoly mpanjakana dia nahazo ny anjarany teto ihany koa ireo sekoly tsy miankina izay lazaina fa lavitra andriny. Any amin'iny faritra ny Atrany sy anisan'ny mampiavaka ny fokotany manodidina ny distrikana Arivonimamy ny mananasy sy ny ovy. Fa tiantoka anefa ny mahazo ny tantsahany an-toerana amin'izao fotoana izao vokatry ny ara-tsindalana. Mandeha sarety 3 andro raha haingana indrindra mamonjy ny tseny Arivonimamy. Ny vokatra nefa efa zary lafo ka zara raha lafo ka zary lasa fatiantoka ho an'ny tantsaha. Germain Menjanahary sy Manora Ndray Malala Atrany. Ity Mangatany no misy anay amin'izao fotoana izao ato anatin'ny commune Arivonimamy. Hitantsika eto moa zany fa tsena maresaka dia maresaka ny eto amin'ity toerana ity. Ny vokatra eto dia tsy misy afa-tsy ovy sy mananasy
avy aizy ireo zavatra ireo manahoana ny lalana lalovany izy ireo mandrapatonga amin'ity tsena ity satria mety misy amin'izy ireo somary lavidavitra ny renivohitry ny commune Arivonimamy zay no tonga eto amin'ity toerana ity ndao aloha antaniantsika ary zareo hoe manahoana izay fiampianan'izy ireo sy ny faharetany lalana lalovany mandrapatonga eto amin'ity toerana ity. Manahoana ny lalana lalana ny enjakejana tena mampitomampa zany hoe efa fitadiavana dia tsy maintsy atao. Fitadiavana dia tsy maintsy efisana fa tsy azo mena fako mivady aman-janaka dia tsy maintsy zay. Niala tany tamin'ny vina moa zalahy tany Laribe zao niala tany dia zao tonga aty dia mba hoe Arivomamy indray nigary ariva dia raha pitsy viatongavana ny tanàna e. Dia raha dietona zao nentitra dia mamona eo amin'ny 5 alina sy ray hetsy eo. Ny zay ny tokony ho alaina amin'izay mifaratsy ny lalana. Maty antoka e ny tatsahany tsy maintsy aloha volana raha misy resy tarapitso tonga any dia mandoha vola dia miangady indray dia lasa zay indray miangady mora aloha resy etary dia miangady mora dia miembotra ihany le vidiny entana. Ny fivarotana eto tsy misy kilia fa arakaraky ny fahavitsin'ny entana sy ny fahavokarany dia mitaraina mihitsy fa vary mora ny tambanivohitra satria tsy mety amin'ntsony ny fahefany vidy fa zay manana sarety sisa no afaka mitondra aty fa tsy manana dia vidina 200 kilo any amin'ny faritra avaratra any atsimo fona aminareo mpitondra fanjakana fa raha mba misy ihany ny atao anavotana ny tambanivohitra dia avote. Manalonda zao miala amin'izao ny lalana tena ratsy mandeha makaty azonareo tena tonga aty nefa le vidin'ovy tena tsy mety mihitsy fa tena mifray atsarety miala avany nefa 500 sy 200 vidin'ovy aty nefa 500 sy 5 dia 100 tsisy iainana mihitsy miala avany zao zay tamin'ny latsinaina dia malariva ny tonga teto 3 andro vao tonga aty sarety nandehanana amin'izany. Fa hitantsika eto mananasy manahoana indray ny kalitaon'le mananasy manahoana ny fiampianan'ireo mpivarotra ireo zany manoloana izay hoe fivarotana ny entany ety amin'ity tsena ity ndao arahantsika ary ny resadresaka fanaovana amin'izy ireo. Tsena takatsy dia misy niala tamin'ny maraina mody any ariva 10 kely fotsiny. Misy avy mivarotra ovy eo mba mividy an'itony entana kelina itony ohatrany hoe fanakalo zany mananasy 500 400 itony tokony itony zao 5000 telo tsy mahalafo 2 alina akory ary aty satria raha izay mpivarotra rehetra ireo tsy hitondra 2 alina isan'olona mety ho latsaka izany ary dia tsy maintsy hoe atao mahavita izay kely azo eto e. Raha miala tany reto mbola lalana adiny 2 ny sasany adiny 3 arakaraky le olona zany. Lalana vidim-bokatra izay no manahirana ny reto tantsaha ireto fantaniana mipetraka hoe aiza ny fanjakana fohy be zany izay natao ihany vahoaka indrindra fa ny tantsaha izay mizaka ny tserany ainy manoloana izay olana maro lafy izay mivarotra ao anatin'ny fatiantoka izy ireo raha ny fanazavana teo ka dia antenaina fa isy ny fandraisana andraikitra ho an'ireto vahoaka tantsaha ireto fa matsiaro mangirifiry ny tantsaha amin'izao vanim-potoana izao. Iray amin'ny commune nitondra takaitra teo amin'ny lafin'ny fahasimbahan-dalana vokatry ny fandalovany rivo-doza ny teo anivon'ny commune Ambohitry Manjaka. Nahatratratra any amin'ny 900 ny fahasimbahan izay mila fanarenana tanteraka indray araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Mialy Rarinombana sy Tahiriny Aina. Tao anatin'ny fanamboaran-dalana tanteraka lalana mampifandray ireo fokontany rehetra ny teo anivon'ny commune Ambohitry Manjaka no nigadina iny rivo-doza Shenizao iny. Lalana amin'ireo 10 kilometatra tamin'ny 20 kilometatra nokasaina ao Matsaraina izay efa vita terasy moa no potika vokatry ny zava-nisy. Niteraka fatiatoka antanteraka ho an'ny commune ity fahampotehana fotodrafitrasa ity araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Tena tao anatin'ny fanamboarana ny lalana intercommunal zany vita teo amin'ny 10 kilometatra teo zany zay niala voapany mahitsy mandra-pahatonga teny Ambohimananjo dia avy eo Ambohimananjo naka tia Tsafoy akady lalana fiakarana teo zany zay no nanamboatra dia ny entrepreneur nano azy eo ampanamboarana mihitsy zany fa tonga zany ny andro ratsy ny cyclone iny orambe iny dia simba tanteraka anay zay efa vita.
tany amin'ny enimpolo isanjato zany tena presque tena simba izay anaovana antsoavany vahoakana motro manjaka eto zany hoe tsy maintsy hiato aloha zany ny fanamboarana satria eno ndray fa mbola isy andro ratsy andalo ndray de mba ahafahantsika manana zavatra tsara zany a tsara mihitsy ny orona de verina anamboatra lalantsika de andrasantsika tena tsara tanteraka le orana mananantsika zavatra tsara satria ny commune Motro Manjaka ihany zany tena miantoka ny fanamboarana reny zay zany tsy manana fanampiana avana velona mihitsy resaka fanamboarana lalana sy fanatsarana lalana fanatsarana école réhabilitation bâtiment isan-karazany misy ato anatin'ny commune Motro Manjaka zany a de tena tamberimbidy avy any amin'ny vahoakana Motro Manjaka ihany no ataony eto fa ny anaovana antsoavo koa zany de ho antsika mpanana sarety zay mbola manana le kodiarana banda zany a mba anaovana antsoavo hoe raha azo atao raha azo atao a aleo a manaraka satria efa enimpolo isanjato ny mpanana sarety zany zao a efa navita rena azo kodiarana pneu de mba miangavy anareo zany zay a arao zay fanapahana ataon'ny mpanolotsaina tanàna aleo mba miverina ho pneu am'izay tsika amin'ny kodiarana sarety mba isoroana lay fanimbana ny lalana efa vita. Tsy nahary fitarainana mikasika ny fisiana trabona kosa ny teo anivon'ny commune Motro Manjaka araka ny voalaza hatrany tsy nanana olana teo amin'ny lafiny tondra-drano ihany koa nandritra ny fandalovany rivo-doza Shinezo iny na dia nahitana fiakarana azy ny rano tao amin'ny sisony sy Kopa noho ny fanaraha-maso sy ny fepetra efa noraisina mialoha. Nambarany ity ben'ny tanàna ity aza afa nitondra vokatsoa tamin'ny tanimbary teny an-toerana ny fisian'ny orana vokatry ny rivo-doza iny ny eo anivony ity commune ity izay efa manomboka mampiakatra ny vary aloha amin'izao fotoana izao. Vokatra izay nahitana fiatsarany ho an'ity taom-pambolena 2024 2024 ity noho ny fampidirana rano teny an-toerana ka nahafahany ireo tantsaha namboly ara-dalàna. Mitoetra ny kosa ny fitaraina ny mpampiasa ny lalam-pirenena fahenino ny faharatsin-dalana amin'ny Opampana. Ankoatra ny fahasimbany fiara sy ny fahatiantoka teraka izany miteraka tsy fandriampahalemana izay sakana tsisy ny mpandeha amin'ireo fiara pitatitra izay aratsin-dalana izay. Efa maro ny antso natao saingy hatreto dia manao be marenina sy mandray andraikitra ny mpitondra. Fanadiadiana entiny MBS Mahajanga. Matetika loatra ary efa mila isan'andro ny fitarainana amin'ity resaka lalana ity. Etsaka ilany anefa ny fanjakana tsy taitra mihitsy amin'ny fanamboarana sy fanatsarana lalana misy eto Madagasikara. Raha ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina amin'izao fotoana dia tena ahitana an'izay fahasimbana tanteraka izay. Hita amin'ny problème zao aminay amin'ny RN6 rotiny avaritra zao dia nisan'ny tena mampanaelo be ny lalana makana amin'izao io momena eo koa marotsakorana lalana simba ny vahoaka mandeha tsisy mitentena amin'ny lalanina simba etsy le daly an-daniny zay be da be zay zao zavatra mampiasa loha amin'ny passager manentana anareo mpitondra mpanjakana mba hikarakara amin'ity lalana ny amin'ny RN6 fa maro dia maro zavatra simba amin'ny RN6 ao koa amin'ny resaka lalana. Mararaka izany ny olona sedrainy mpamily eny anivon'ny lalam-pirenena eny. Ao ny simba ny fiara, ny fandriam-pahalemana ihany koa dia tena anisany mampatahotra sy mahay mitantaina azy ireo. Raha ho an'ny mpandeha izao dia anisany mitantaina amin'ny lalana noho ny faharatsiana ka mety ho tafajanona amin'ny lalana mihitsy. Eo ihany koa ny tebiteby maro isan-karazana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Lalantsika fitanterana tsy lalana tena mampikolay mihitsy. Mafenofeno fotsiny dia izy izao io pneu zao idiran'ny vato kely ny vato kely pneu vao vidina idiran'ny vato kely tonga dia vaky tsara fotsiny le lalana satria mampanentenana raha vita tsara inge io mety fitanterana mety tsara lalana. Raha tsisy ny lalana tsara dia androzy ve ny firenena anankiray. Mipetraka ary ny fanontaniana mandrak'androany tsisy vaovalo hoe azo hoanina ve ny lalana. Raha izay ny tany amin'ny lalam-pirenena faheniny ho antsika eto Antananarivo ihany koa dia mampiteny ny mona mihitsy izay faharatsin-dalana izay isan'izany ny eny 67 hectares ny eny tsara lalana sy ny manodidina rehetra iny eto Antananarivo renivohitra nefa izany ho arahintsika ato anatin'ity sary tsy akiteny ity ary ny mahakasika indrindra izay fahasimban-dalana izay.
Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam pirenena mandeha ny karazam-pikarohana momba ny fitantanandraram-panjakana mikendry ny mpiasam-panjakana sy olona ambony mandray anjara amin'ny resaka kolokolo any Ukraine amin'izao fotoana izao. Nanamafy ny manam-pahefana any an-toerana fa atao laharam-pahamena ny ady amin'ny kolokolo ao amin'ity firenena ity eo amin'ny sehatry ny ady sy ny fanampiana tandrefana. Mialy Rarinombana sy Mathieu Prince. Nanantanteraka karazam-pikarohana mikendry ireo tompon'andraikitra sy ireo olom-panjakana ambony tompona antoka amin'ny resaka kolokolo any Ukraine ireo manam-pahefana any an-toerana ho malalaroby. Namarany lehibe ny sampandrarany fiarovana Ukrainianina afa mikendry sy anasazy ireo fahavalo anatiny no tanjony ity hetsika ity. Dingana voalohany ity ary tsy hijanona hatreo izahay satria efa nivoady amatotra ireo izay manana fahasahiana anisy ratsy any Ukraine ho ny fanamafisany. Mampiarina ny rariny io kosa no nambarany filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky tao amin'ny afatra nalefany isan'andro amin'ny trano kala-pifandraisana mitatitra ireo fikarohana ampolony sy ireo hetsika hafa any amin'ny faritra samihafa ary mahakasika olona samihafa amin'ny fitsarana heloka behivavy. Anisan'ireo nanaova ny manam-pahefana ao amin'ity firenena ity be midina ny tranon'ilay miliardera Igor Kolomoisky, ny ministry ny antitany tany an-toerana teo aloha Arsène Navakov ary ny sampandrarany ny hatra Ukrainianina. Norohana kosa ny tompon'andraikitra teo amin'ny sampandrarany ny fahadzeranana. Ankoatra azy ireo, no tongavan'ny mpanao famotorana ihany koa ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Raha tsy ahivina, vao tamin'ny herinandro lasa teo no nisy tompon'andraikitra ambony maromaro na ato sy norohana tamin'ny asany tao Ukraine noho ny raharaha kolikoly momba na fitaovam-piadiana fa nafitionana lehibe voalohany hatramin'ny fanafian'ny Rosianina efa heritaona izay. Raha Mpito Zuma moa no ampiatrano ny fiaonana tapony izay arahana amin'ny vondrona Europeana i Kiev, izay alohavan'ny fiaonan'ny mpikambana ao amin'ny voamera Europeana sy ny gouvernemanta Ukrainianina. Anisan'ny fiapetrany idiran'ny Ukraine ao amin'ny vondrona Europeana tao anatin'izany ny ady amin'ny kolikoly. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahako feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoaranao rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary Ampapa hors pair. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mifisy indray tompoko.